dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany raha fa tsy manjary dia velezinay zay koa tsy matahotra an'izany izy zay koa notivizatsika satria fa verimberiko foana hoe tsisy fampandrosoana mandeha ao raha tsisy nantsina hoe identité nationale dia ny atsika identité zany fa hovanana ny teny gasy fa tsisy miteny gasy nefa fiky moi je sais pas moi zao moi inona bigy c'est pas vrai ça am'roule air inona daholo hoe hitanao namanarima misy zavatra mampalahelo ke rehefa tara anao dia lerangasy dia rehefa vazaha zany tara dia mbola lerangasy ihany rehefa eto Madagasikara dia toka gasy dia paraky gasy nefa ny paraky gasy namboarana ny godloky namboarana ny io tabany zareo rehefa atao anaty paquet zany dia paraky vazaha dia ny toka zany rehefa tsy kasite izy dia toka gasy fa ny toka vazaha zany misy kisiny sisa avorazana dia amidy 400 000 ariary 500 000 ariary dia vidina satria toka vazaha fa ny toka gasy zany dia samporina fotsiny dia samborina sinisisa ny paraky gasy koa mbola samborina fa maninona tsy samborina koa ny fivarotra sigara sy ny foka sigara fa ny foka paraky gasy any ambany volo dia efa linjera zavatra sahala am'izany no mila jerentsika hoe mila verina ny identité satria ho avy ny taom-baovao malagasy dia tsy komborana moa fa manomana io ankalazaitsika mokondoatsika le izy fa tsy anaraka an'ireto mpanaradio-ny rano hoe milaza azy ho andrina amin'inona ianao dia izy anao andevonao sisin'izany fa raha tafaveritsika ny mamalagasy asitsika dia samy andrina sika namanarima sady zao resako zao raha samy voky ny gasy dia samy andrina fa sisy andevontsony raha samy mitafy ny gasy dia samy andrina fa sisy andevontsony raha samy mamboly samy miomby samy manjono samy mipetraka amin'ny trano ny gasy dia sisy tsony ny andrina sy ny andevo fa olombelona gasy raha fanahy saina vatana ka zany ny divaneto misy olona man tsy manenjika sika rolahy tonga ndray izy rolahy dia amely olona ndray ka raha fa tsy manjary dia velezinay zay koa tsy matahotra an'izany izy dia zay no iarahako am'le zalahy rima ty mba fantanareo satria izy fa mianatra teny malagasy mpandala ny fomba gasy manao toe-tsaina malagasy fa izy maintsy manao n'le satroka an'iny fa izy satroka malagasy aloha satroka penjy iny fa satroka santako dia iny zay mahavazaha azy ndray dia zay le zavatra iainanay rolahy io mijery ny rariny sy ny hitsiny zay tsy fanatika zay tsy ekistrémiste hoe rehefa misy zavatra tsara amin'ny nataon'olona dia hoe ratsy foana da zay tsy manao an'izany na ratsy koa dia ratsy foana non dia zay koa sady tsy contre mpanotra misy contre mpitondra misy contre n'olona tsy miteny fa contre ny zavatra tsy mety dia manampy ny mety dia zao ny mety zao famerenana an'izay mamalagasy zay dia famerenan'ny hasina mamalagasy atsika satria hitany namanarima tsy toetsana malagasy reny mamoaka video reny tsy toetsana malagasy tonga dia mitsindrinasy dia mamonina ny raha satria nampianariny taolohan'ny anarako tamin'ny ranjazana mihoatra sy ireo mpanoratra rehetra dox rato sy ny namany aby reo ny zokobe mpanoratra dia hoe mamy aina aleo matrapitsy tovay maty androany laha tokana ny aina tsy ananapiry sy ny sisa dia nanome lanjany zany aina zany ny taolo sy ny olobe mpanoratra sy ny pikaroka sy manam-pahaizana malagasy dia maninona tsika tanora am'izao zany manindronantsy olona dia manafika olona dia mandoro olona dia manafika tanàna dia manolana dia manao zavatra le tsy mety rehetra dia misy zavatra tokony hovatsika zany namanarima il faut positiver tanao zany toesana miabo am'izany tokony jerentsika maninona koa tsika zany raha gazety nareo namana ianao moa zany somary mpanaonao gazety zay koa fahafantarako anao mozien sy ny sisa hoe maninona raha mba misy herinandro zany ny ireo gazety rehetra sy ny télé sy ny radio mba zavatra tsara indray ny tenenina aloha zay misy dia tsy atao alalina hoe maty tarie nanafika ny tarie tsika ihany angeny mampiritsika azy io matoa nefa tsika lahina izy dia tsy haiko ahoana ny hevitra fa lavalava marina mihitsy zany fa raha ny tena tokony izy miezaka miaina ao anatina kolotsaina malagasy sika fomba fijery malagasy soa atoavina malagasy fomba firesakako foana namana paolony hoe tsy misy firenena afaka hiverina pilaminana tsy manana zavatra adyzaina sy atahorana sina moa zany tokony ho atahorana eto akoatra ny soa atoavina akoatra ny fanajana ray aman-dreny sy symitody mifandalana marina sy ny rariny finonan'Andriamanitra zanahary razana maninona moa zany fa le tena olana atsika dia
Jereo tsara fa rehefa mampiasa accessoire ny mpitsabo na ny kristianisme marany za koa kristianina fa tsy hoe tsy kristianina fa ahoana ozy izy Jesosy tamin'izany fotoana zany sasa ho amin'ny fotaka sory fotaka ny masonao andana amin'izay mahandro ahoana nanaovany boka andany ianao mahandro atao amin'itsy rano itsy fa am'izao ianao mahandro hoe minomino foana rehetra rehefa atao an'izay nefa accessoire izay tsy maintsy ampiasaina reny fitaovana nomen'Andriamanitra reny zay le hoe azakao ny zavaboary ny rano zavatra rehetra ny rano milatsaka avy any tendrombohitra, ny rano mivoaka avy amin'ny tany, sahala hoe source tena source fotsiny comme ça, de inona ny anomezanao tsiny raha fa midio le olona. ka zay mantsy le izy De misy nefa ny sampler. Inanareo zany inona reny sampler reny zany sampy inona. De misy mivavaka amin'ny sarivongana nge. Misy koa mivavaka amin'ny vato. Fa naman sasany mivavaka amin'ny sarivongana satria voalokony azy. De ny le vato bena io zany tsy voalokona ny hazo na sisisa. Zavatra nataon'Andriamanitra daholo reny de aleo samy mifanaja zany fa tsy mifagnabato san'andro eto. Zay le izy mitoetra sy rima de tsotra ataonay mamay zay nanao tsiramborambolety na nampitondra io na mpanohitra na ny tohery na ny olona tsy miteny na ny mpangalatra na n'inona. Zao fa manomboka mivoaka daholo ny marina rehetra satria fa manomboka mijoro ny razana sy ny hasy ny razana de mila jeresika koa ny tanomasina. Amasinina ny tanomasina. Madagasikara mihitsy zay no manapolo Madagasikara mihitsy masina fa tsy andro hoe rifaritra anankiray ery fa zay mbola fantatra voatondra aloha fa izy rehetra ny masina. Fa isika zany ho tahisika faty ny tanin-drazantsika sy ny tanisika sy ny fombatsika rehefa ataon'olo manenganiny eto am'izay zay vao miteny mahatra zay wa ine gauche droite de zao raha maneny mampalahelo ahy zay mbola tonga saina hiasa ao amin'ny tanin-drazany de nzayna fa aleon'zalahy zany hoe any Rino Spolo zany nanondrana volamena de gadra sefa ihany zay nitiny zareo de tognontsika zany andeha amin'ny zavatra tsy mety tsika tsy makany zay misy tsika wa eto de misy miteny mbola tsisy nataonareo fa betsaka ny nataonay nareo nga fa nasany tamin'ny dahalo ny fampitisa nareo nga fa nasany mifanafika amina mpanao kidnapping sy ny famono tamin'ny violage nasanareo vavanareo sosialy koa tsika nanao sosialy tsy fa tsy hoe tany anaty nareo nga fa navitatezana tamin'ny volanareo nareo nga fa nanao lakan-drano sy ny sisa nareo nga manampy ny olona sahirana isa hoe any ambany tanàna agny sy ny ambony tanàna sy ny sisa zany fa nataonay sy madaholo zany atolotra iny zay kely anananay sy ny mokondroanay sy ny sisa nareo nga fa nampianatra zanaka malagasy maro be tsy karamaina fa nataonay zany ary mbola nataonay de rehefa tsy mahavita de mangina de mijery de manompa any anatiny ihany fa za manompa mason'olo efa mahamenatra tena zay misy le izy anao zany de olana eto any Manarima de ty ny olona tsika gasy ny olona tsy manana expertise ny olona tsy ampy experience ny olona tia manompa olona ny olona manambanimbany olona zay ny olona ny malagasy fa tsy sahala amitsika reto midododo avy any Masingana zao nampianatra ny zanaka malagasy tany zao avy any Tsirabe nampianatra ny zanaka malagasy tany mbola zasy mbola mampianatra tozatsika ny mahakadry jokera de atovizina daholo kosa ny lentany fampianarana io moa zao fa nitenenina teo misy olona mba manosokevitra hoe zao ny atao amity fampianarana ity ovao ny tanjara-pianarana eto Madagasikara de tsy vany sasany fa mbola ampianarana enseignement général san'andro ny atao sy spécialisation sy ny sisa mila miara-mandinika sy miara-mieritreritra de mitodika mpitondra sy ny isan'ny ambaratongany mba miasana reo amizay naloha sy tabataban'olona zay koa ny maraka vao tabataba aminareo nefa tsy zay ny mpanao sinia tena tena olana eto raha savanareo ny fona de fo madio tsisy plainte ho an'ny tanin-drazany Ileva tsika miarabety miaravoatorabaty miarabety am'ry lerony nge isika miaravoatorabaty satria inona ny antony isika zany na de mavantatra misy lesika fomba ny fiainana misy lesika fa tsika tsy manompa tsika tsy miteny eo aongano de zay tsy sasany zay ny tsika sasany ataony hoe mangana manongana ny any zay tsy anongana zay olona hitondra tsoaty hoe manongana an'izy aongan'olona eo zay de ahoana zay nga hitondra amin'ny 2028 Laona tsika zany aleo tsika manomana mampianatra na Manarima. Zay le resasika amin'ny raha lasan'andro hoe raha ampina ny mpitondra am'izao de midemary izy de rehefa izy d'école de tsika mitady azy amin'ny 2028 fa tsy hoe mbola tsisy contact mandeha zany de io raisika indray ny fitondrana de io mahazo azy io ihany azo tsika satria tsisy zavatra ny demary
Zay misy le izy ka. Tsy midécolle ny avy eo. Ie, ho antsika mpanaraka eto amin'ny page-ny Paolo andalana hamonjy ny journée mondiale l'encontre sy ny journée mondiale amin'ny poésie zay sy Paolo io. Zany no fitiavana Fa teny gasy leroa, andro andro raisam-pirenena ho an'ny angano sy andro raisam-pirenena ho an'ny poésie. Dia any amin'ny Ivokolo zay miaraka amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera manentana anareo ho any manentana sady akarazany tomba vao malagasy isa tokantrano. Fa zay sy Paolo manana ny revinay amin'izay tondranay anazy anao taonao malagasy zay amin'ny 29 mars eny an-tanindrazanay amin'izay fitiavanay azy eo. Anak'Andriamanana tany dia ataony amin'ny anay koa ny anay zany. Zay le izy namana Paolo. Fataranaka zay fa zay tsy manaraka datin'olona na anaradrian-drano e. Io Fa occasion fety ihany reny calendrier grégorian ho avy koa ny 31 ny islam dia manao fety foana tsika. Zay le hoe manome asina ny hafa dia mifanaja ao anatin'ny tontolo fa tsy lozana hifanazava eto hoe tsy mety ny grégorian, tsy mety ny malagasy, tsy mety ny islam miaraka mankalaza na mbola misy loha dia tonga foana tsika. Zay le izy. Zay misy le izy fa dia manao veloma vetivety zay sy rima. Ino sasany zao fa niandry izy indray no karapahany zareo lahy zay tsy mikarapaka ngefa miteny miteny marina sy ny diso dia manampy ny marina zay dia manitsy ny diso zay koa tsy anjery fa matoa zay mbola afaka mitatataty eto dia sisy casserole. Mbola tsy nanoto zay ary tsy nanao tsy mety eto Zay amin'ny nanota zay fa sy hita be le mampigadany nataonay fa le anto le ota masina ohatra misy fotoana mitafabetsibetrika dia misy fotoana zay mandrairay divay misotro alcool izy amoany sy ny sotro dia sofisteza nanovany rano divay da misy mitena nareo lapitotro kaka sy ny sisa dia nisotro zay ka fa zay mbola tsy namaky banky mbola tsy namono olona mbola tsy nanondra mbola tsy misoloko mbola tsy nanondra namoly mbola tsy napiditra fitaovam-piadiana teto amin'ity firenena ty mbola tsy namono olona tsy hitako le izy fa mbola tsy nanao kolikoly avolenta sy ny tony sasany fa zay mirevisala amin'ny olona dia misy olona mijery anay dia misy fotoana zay manao karaoke zay sy rima dia gagany olona tsy mamalakira zay satria ay olom-banona ka misy olom-pirenena vanona dia misy olom-pirenena tsy vanona dia zay tsy anjelo iaho fa mba tonitony fa sy dia mitovy amin'ny sasany loatra dia ao amin'ny daholo ny fahotana rehetra sy ny sisa sy ny sisa zay le izy. Zay namanao Paolo misaotra zany tavatava. Efa kely sisa dia hanomboka ny andro raisam-pirenena ho an'ny ny angano sy ny poésie. amin'ny teny vazaha moa izy conte. Ile ray poésie fanitsika gasy poésia sy angano sy ny arira. Ahoana ny arira amin'ny teny vazaha ry azy? Ny arira légende. Aioa Ny arira légende dia ny conte angano. Ohatra zany ataontsika hoe ny arira zany zavatra nisy fa tsy fantatra amin'ny fahamarina. Arira ohatry ny hoe raha ben'olo sy raha vola anta arira zany. Fona marira azy Farapeto angano zany. lefa ringa tena misy Eka zay maharira anazy. Zay zany maha-légende anazy hoe eo le izy raha zay ny afaka resahana. Fa ny angano dia hoe misy an'izany rakaka be tsy fantatra hoe iza ny rakaka be. ikoty fety sy maka Fety sy maka reny ny angano fety sy maka reny reny zany angano reny. angano arira Mirary soatsika be faratapony tsy memboa didy andao mifanampy dia miara-mandroso. zay mbola tsy memboa foana e ndao ifanome tanana fa tsy mifanome tsiny zany tsy midika hoe mamporisika an'ireo mpanao ratsy zay manana fahefana na nomena fahefana fa manampy zahay ny tsy fanonganana ianareo dia efa fanampiana anareo ahoaka lahy mba samandinika sy mieritreritra fa ny olana aminazy ty mantsy samy disoina ina ny ataonareo manam-pahaizana zay tao nilasaka hofidina hosolom-bavam-bahoaka mba hanao lalàna sy ny fidinareo inona zany anapiako anareo zany anapiako anareo gasy ankoatra ny fampianarana sy ny sisa dia zay nazonay tao zay tsy manana budget colossal hoe hanao lakilasy na hanao inona fa zay koa afaka miteny eo ao ny fandaharam-pianarana satria mamay be le izy zay nazonay tenenina misy miteny fa lereo ny izy nampalovany zany dia zahay fotsiny zahay anao ny anao dia zahay koa tsy angina raha mbola velona ny maty aza mbola miteny niangatra mbola manangatra fa daona moa zay velona sy teny Tsy maintsy miresaka eto. Mirary sobe atsika rehetra e. ya Yo.
Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?